Manolotra ny araba topoko lahy sy topoko vavy tamin'ny atoandro teo dia tany amin'ny 7,3 kilometatra atsinanana somary atsimo atsinanan'ny Toamasina no misy ny Fohibe ilay rivo-doza Beky. Mizotra malaky miaka-andrefana ka mahafaka 5,3 kilometatra isan'ora izy. Sokajiana ho tempête tropicale modérée izy amin'izao fotoana izao. Mihena foana ny heriny ka mety hijanona ho dépression tropicale ao atsimon'ny nosy La Réunion sy Maurice amin'ny fiafaran'ny herinandro. Tsy ahina araka izany ny siny fiantraikany eto Madagasikara. Etsy andanin'izay dia miandrandra oram-baratra ny aty amin'ny faritry ny afovoantany atao anatin'ny 3 andro ho avy, indrindra manomboka ny zoma ho avy izao makany amin'ny fiafaran'ny herinandro. Mahakasika ny maripana indray dia amin'ny fiafaran'ny herinandro dia somary ahitana fidinany kely ny maripana ny tolakandro, indrindra ny aty amin'ny faritry ny afovoantany fa tsy dia misongadina loatra izany. Avy hatrany ary dia ny toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso alakamisy faha 1 ny volana novambra 4 no arosantsika. Ho amin'ny maraina dia hisitraka orana tandrifin-drahona ny any Nosy Samborano sy ny manodidina azy ihany tahaka izay ihany koa aty Antalaha mahazo any Ambatsoa, Analanjorofo ary mipakatra aty Atsinanana aty. Andrahona na ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia ny any amin'ny atotany avaratra Madagasikara no ahitana orana tandrifin-drahona indray mahazo ny an'ny ilany andrefan'ny faritry ny avoantany tahaka izay ihany koa faritra anatin'ny Melaky sy Menabe. Ho malomaloka ny andro ny amin'ny ilany atsinanan'ny avoantany. Ny ankoatr'izay dia ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Mahakasika ny maripana indray amin'izay andro ny alakamisy faha 1 ny volana novambra izay ny mangatsika indrindra eto Madagasikara dia hitantsika ny vakina karatrany 12 degré Celsius. Ny mafana indrindra eto Madagasikara kosa dia 9,3 degré Celsius hitantsika any amin'iny morontsiraka afovoany andrefan'ny nosiny. Ho amin'ny zoma faha 12 ny volana novambra 2022 dia hitohy indray ny orana tandrifin-drahona any Nosy sy Samborano any. Ho amin'ny faritra afovoantany kosa dia mety arahakotraka ny orana tandrifin-drahona mahazo any Mangoriny izany tahaka izay ihany koa Vadivavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana aty amin'ny faritry Melaka aty ny faritra anatin'ny Menabe. Ny ankoatr'izay dia ibalika be ny masoandro na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Tsara ny manamarika fa ny orana sy ny orana tandrifin-drahona mety arahakotraka dia mety iseho ny tolakandro na amin'ny alina. Ny maripana indray amin'izay andro ny zoma izay aty amin'ny avoantany ny tontolo andro dia manodidina ny 4,1 degré Celsius. Ny any amin'ny faritra avaratra Madagasikara any 20 amin'ny 5,3 degré Celsius. Any atsimo andrefana manodidina ny 5 amin'ny 2,3 degré Celsius ary any amin'ny Mahajanga no misy ny mafana indrindra 7,3 degré Celsius. Ho amin'ny sabotsy faha 3 ny volana novambra 2022 dia anorana tandrifin-drahona trany any Nosy Samborano any ary mety arahakotraka izany aty amin'ny faritry ny avoantany manontolo mahazo ny Mangoro, Vadivavy, Fitovinany ary ny faritra sasany aty afovoany andrefan'ny Madagasikara. Ny amin'ny faritra hafa moa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny maripana indray ety amin'ny faritra Analamanga ny tontolo andro 7 amin'ny 9 degré Celsius. Any Fianaratsoa any 7 amin'ny 1,3 degré Celsius. Any atsimo andrefan'ny Madagasikara manodidina ny 20 amin'ny 7,3 degré Celsius. Aty amin'ny ilany atsinanana indray ny tontolo andro dia eo anelanelan'ny 20 amin'ny 3,3 degré Celsius. Dia izay indray no mamarana ny meteo antsika amin'izao fotoana izao manome fotoana anareo manaraka indray. Veloma tompoko.